Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro, manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Jio antsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Bricodis manolotra anao ny fampalalam-baovao. Bricodis, la référence. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Bijouterie Santia, Galerie Arena Antanimena. Nosamborin'ny mpitandro ny filaminana androany Claudine Razay Mamonjy raha ny ango baovao natao ny Biancone naniraka io fisamborana io ary mety misy ifandraisany amin'ny raharaha fanodikodinana subvention exceptionnelle tany amin'ny commune Ambohimamasina. Tia amin'ny taona 17 taoriny ny fanasazian'ny tribunalin'ny Singapour vao nanambara ny fiadidin'ny République eto Madagasikara fa tsy ara-dalàna marina ny fanondranana andramena. Raha toka ny ovaova trano ny tenin'ireo tompona ndraiky mpanjakana teo aloha. Ny alakamisy teo ny maty ny mpikambana iray ao anatin'ny HCC. Efa nitapahan'io fitsarana io anefa fa 7 taona manomboka amin'ny fanaovana fianianana faran'ny mpikambana ny fepitaona iasana. Iempotra 7 taona ary ve zany ny fepitaona iasan'ireo mpikambana? Misehatra amin'ny entana ilaina amin'ny andavanandro ny orinasa Kanghu izay nanondrana andramena antsokosoko tany Singapour. Fanontaniana nipetraka hoe izay ve ny lalana entin'ny tompon'ny orinasa mamotsy ny vola. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia tafiakatra 420 nisan'ireo maty ao Colombie araka ny tatitra farany navoaka ny manam-pahefana tany an-toerana. 70 amin'ireo farafahakeliny zaza avokoa. Radidinindreo arahanao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manokana ihany koa an'ireo mpanaraka ny Vaovao TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Toamasina, DSTV Antsiranana ary TNTV Fianaratsoa. Nanombotsika ny vaovao dia nosamborin'ny mpitandron'ny filaminana androany Claudine Razay Mamonjy. Raha ny ango baovao natao ny Biancone naniraka io fisamborana io ary mety misy ifandraisany amin'ny raharaha fanodikodinana subvention exceptionnelle tamin'ny commune Ambohimamasina. Fanadidina. Nosamborin'ny mpitandro filaminana androany Claudine Razay Mamonjy tompon'ny hôtely lehibe Nivato ANC. Tao amin'ny kianjan'ny fanatanjahantena izy no nosamborina avy nijery fananana baskety ao anatin'ny fananana Coupe du Président. Tsy nisalasala ireo mpitandro filaminana nanatanteraka ny baiko. Raha ny fantatra, ny Biancone nampaniraka io fisamborana io. Raha natsoina tamin'ny antso atarby nanontaniana momba izany ny Biancone tamin'ity hariva ity, tsy nandray antso ry zareo avy amin'ny sampana serasera. Raha ny angom-baovao natao, ny Biancone naniraka io fisamborana io. Nandritra ny fisamborana natao azy, namaly ireo mpitandro filaminana i Claudine Razay Mamonjy ary nilaza fa iantson'ny Prime Ministre Olivier Solonandrasana Mahafaly. Nolazainy ny mpitandro filaminana nefa izy fa tsy afaka ampiasan'ny findainy ka iantsony izany izy. Nanao vava ihany koa i Claudine Razay Mamonjy raha ny fitantarany nanatro maso. Nanao vava tahaka ny hoe tsy fantatrareo nga iza. Raha ny fantatra, ny raharaha Ambohimamasina no mety mahatonga izao fisamborana izao. Raha tsy hivina, efa nandefa taratasy fampiantsoana ny Claudine indroa miantoana ny Biancone, saingy tsy namaly izy, ka izao ny afara tamin'ny fisamborana izao.
andrasana ny toy nyity fisamborana ity satria efa eny amin'ny Bianco eny Ambohibao i Claudine atao famotorana raha ny fantatra. Raha tokana raha Ambohimamasina no nisamborana ny Claudine raha izay mamonjy, andrasana ihany koa ny fandraisana raikitry ny Bianco momba ny ministry ny atitany Olivier Solonandrasana Mafaly. Raha tsy hivina, ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana no nanery ny ben'ny tanàna Ambohimamasina namindra ilay volany amin'ny kontombolan'olon-kafa. Raha ny fitantarany ity ben'ny tanàna ity nandritra ny famotorana izay nataon'ny inspecteur d'État azy. Andrasana ny izoran'ity fanadihadiana ity hatramin'ny farany. Araka ny hitantsika tamin'ny lohateny teo aty amin'ny taona 17 tao ireny fanasazin'ny tribunalin'i Singapour vao nanao fanambarana ny fiadidian'ny Repoblika eto Madagasikara fa tsy ara-dalàna marina ny fanondranana andramena. Raha toka miovaova hatrany ny tenin'izy ireo tompona ndraiky mpanjakana teo aloha. Andrasana araka izany ny fanasaziana ireo tompon'antoka fanadina. Taoriny namoany fitsarana ny tampony tany Singapour fa meloka ilay mpandrara Wong Wikong sy ny orinasany Kongwu izay tompon'antoka tamin'ny fanondranana bolabolana andramena miisa 3 alina ary mitety bidy 50 tapitrisa dolara tany Singapour ny taona 2014 namoaka fanambarana ny fiadidinan'ny Repoblika izay nilaza fa tsy ara-dalàna ary tsy nahazo fankatoavana iny fanondranana iny. Raha tsy ahivina nefa, ny mpisolo vavan'ity teratany Singapouriana ity izay nilaza tamin'ny fotoam-pitsarana fa tsy tokony higatra ilay voapanga noho ny taratasy ara-dalàna efa nisy ny fanaovana tamin'ny governemanta malagasy. Tsy izay ihany fa raha tsy ahivina ny zavan-tranga ny ovaova hatrany ny valiten'ny tompona ndraiky mpanjakana ny fandimy teto amintsika manoloana iny raharaha iny. Ny ministry ny tontolo iainana teo aloha Antelme Raparany dia nilaza tamin'ny fitsarana tao Singapour fa ara-dalàna io fanondranana io. Volana vitsy taorian'izay nilaza ny Prime Ministre teo aloha Jean Ravelonarivo fa tsy ara-dalàna io fanondranana io ary nilaza fa tsy maintsy enjena hatramin'ny farany ny tompon'antoka rehetra tamin'ny fanondranana. Antony izay mety nanarana azy teo amin'ny toerany ihany koa. Nangina ny fitondram-panjakana malagasy nanomboka teo rahaty amin'ny taona 17 vao mamoaka fanambarana fa tsy ara-dalàna indray ny fanondranana rehefa nomeloan'ny fitsarana ny tampony tao Singapour ilay mpandrara sy ny orinasany izay nividy an'io andramena io. Aiza hoe izany fanadihadiana sy fanasaziana ireo teratany malagasy sy tompona ndraiky mpanjakana tompon'antoka tamina tafavoan'ireo andramena ireo tany Singapour. Ohatra no nomen'ny tribunalin'i Singapour ny fitondrana malagasy tamin'ny fampiaran-dalàna sy fanasaziana ireo tratra manondrana ny tsokosoko ny harem-pirenena. Raha ny fantatra tamazotra iray lehibe ny mikasika ny fanondranana andramena ary misy famitsim-bola ihany koa ao ambadika. Aondrana ny velany ny andramena, amidy ary avy eo ilay orinasa mandefa entana ilaina amin'ny andavanandro aty Madagasikara. Tsy azo lazaina ho tany-tandalàna ary mbola lavitra natao hoe fanjakana tsara tantany Madagasikara raha toka tsy misy ny fandraisana fepetra sy ny fampiarana ny lalàna manoloana ity raharaha ity. Ny alakamisy lasa teo no maty ny mpikambana iray tao anatin'ny HCC. Efa notapahana io fitsarana io ihany anefa fa 7 taona manomboka amin'ny fanaovana fianianana farany ny mpikambana ny fepitaona iasana. Empotra 7 taona ve araka izany ny fepitaona iasana n'ireo mpikambana ireo fanadiny Iona Saina. Indao sy ny fahafatesana ny alakamisy teo ny mpikambana iray eo anivon'ny HCC na ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Mandeha hatrany anefa ny asa eo anivon'io androm-panjakana io satria enina ny quorum matratrarina rehefa mandray fanapahakevitra. Raha ny tokony ho izy anefa andrasana ny fanendrenan'ny mpikambana vaovao. Raha ny fanapahakevitra noraisin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana nefa tamin'ny fanovanan'ny fitsipika anatiny manomboka amin'ny fanaovan'ny mpikambana farany fianianana ny fepitaona 7 taona iasana. Raha izay no arahina rehefa avy nanendry ny mpikambana vaovao ny filoham-pirenena rehefa mahavita fianianana io mpikambana vaovao io amin'izay fotoana izay ve vao hanomboka indray ny fepitaona iasan'ireo mpikambana rehetra eo anivon'ny HCC. Raha ao anatin'ity taon'ity ohatra izany no mitranga amin'ny taona 2022 vao ho tapitra ny fepitaona iasan'ireo mpikambana rehetra. Ny filohan'ny HCC anefa izay efa notendrena teo amin'io toeran'io tamin'ny taona 2022. Araka izany, ireo mpikambana eo anivon'ny HCC ireo no hitsara ny fifidianana filoham-pirenena roa ny ho ataon'ny taona 2022 sy ny amin'ny taona 2022. Tranga izay mahatonga fampiakaram-peo eo anivon'ireo mpanao politika izay andray anjara amin'ny fifidianana ho avy. Misehatra amin'ny entana ilaina amin'ny andavanandro ny orinasa Kongwu izay nanondrana andramena antsokosoko tany Singapour. Fanontaniana mipetraka hoe izay ve ny lalana entin'ny tompon'ny orinasa mamotsy vola fanadina. Ny orinasa Kongwu no nanondrana ilay andramena milanja 5.3 taona tany Singapour tamin'ny taona 2022. Rehefa natao ny tombana
manodidina ny 50 tapitrisa dolara ny vidin'ireo andramena rehetra ireo. Vola tsy tokony tsy firoany izany ary mampametra-panontaniana ny nampiasana ny vola azo avy amin'izany. Inona ny fomba ataon'ny orinasa io mamotsy ny vola azo amin'ny fanondranana sy ny famarotana antsokosoko andramena? Rehefa nojerena akaiky ny momba orinasa io, tao amin'ny tranokalany, misehatra amin'ny entana ilaina amin'ny andavanandro izy. Mivarotra, manondrana entana ilaina amin'ny andavanandro isan-karazany toy ny menaka, dibera, ny paty sy ny maro hafa. Mipetraka araka izany ny fanontaniana, izay famarotana entana ilaina amin'ny andavanandro izay ve no ataon'ny orinasa io mamotsy ny vola azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna? Raha ny angom-baovao natao, misy orinasa iray misehatra amin'ny menaka ao Toamasina no mifandray akaiky amin'ny orinasa io. Tafiditra ao anatin'ilay tambazotra famotsim-bola ve araka izany orinasa io? Misokatra eo anivon'ny samifinina ve ny fanadihadiana momba izany famotsim-bola izany? Vola tsy tokony tsy firoana trano no very amin'ny fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena malagasy sy ny famotsim-bola misy eto. Vola tokony ampiasaina anamboarana foto-drafitrasa maro ho fampandrosoana ny firenena, raha tsy ilaza fa tsy ny fanamboarana ny lalana, ny fanatsarana ny fampianarana sy ny maro hafa. Tontolon'ny fifidianana sy fanomanana izany loha hevitra nontanian'ny agence capsule tamin'ireo olon-tsotra sy ny faran'ny volana martsa lasa teo. Anisan'ny hevitra nivoatra tao anatin'ny fandalinana natao moa ny tsy fahatokisantena avy amin'ny mpitondra manoloana ny tsy fametrahana ny lalàna mazava mifehy ny fifidianana fanadidinty narindra randrianomanana. Fifidianana amin'ny taona ho avy sy ny fomba fanao mandritra ny fandatsaham-bato no loha hevitra no adadin'ny agence capsule niarahana tamin'ny Cool TV FM ny farany herinandro lasa teo. Misongadina ao anatin'izany ny tsy fitoviana lenta eo amin'ny kandida mirotsaka hovidiana hatrizay. Takin'ny 1.700 amin'ireo olon-tsotra no adadina ny fampitoviana ny fandraisam-pitenenana ao amin'ny aina amanjerim-panjakana. Efa nisy ny ezaka teo amin'ny famerana fotoana anana ny kandida tsirairay raha ny fanazavan'ny sekretera jeneraly ny KMF Knoe. Olana lehibe tsikaritra ihany koa ny tedi-bola azon'ny kandida ampiasaina mandritra ny fifidianana. Ilaina aferana izany ho an'ny 1.300 amin'izy ireo. Tanjona zany dia mba isian'ilay hoe foana ny resaka kolikoly ara-pifidianana rehefa mazava tsara ny loharanom-bola izay azon'ny kandida tsirairay ampiasaina mandritra n'ilay fotoam-pifidianana dia mba foana ny ahihany maro mitovy lenta ihany koa kandida rehetra rehefa voafetra tsara hoe izao no tokony ho barainy ampiasaina mandritra ny fifidianana izay mandeha eto amintsika. Raha mbola ho azy ireo ihany koa izay hoe fisiana fanaovana fampelezan-kevitra izay kanefa tsy hoditsita ihany koa hoe misy ny kandida tsy manana no ety manana hidirana amin'ireny kanefa mba te-hampafantatra ny programan'asany amin'ny olon-drehetra ary matetika eto amintsika hoe ny hainao manjery privé no be mpanaraka mihoatra ny hainao manjery mpanjakana dia tokony hisy izany ilay hoe marimaritra iraisana. Teboka lehibe ao anatin'izany ihany koa ny fizarana isan-karazany mandritra ny fampelezan-kevitra. 300 amin'izy ireo no milaza fa tokony feran'izany. Efa tamin'ny taona 2010 no efa nangataka ny fanafoanana izany fizarana samihafa mandritra ny fampelezan-kevitra ny KMF Knoe. Efa hiditra amin'ny taona 2012 hiatrihana ny fifidianana, mbola manjaka ny tsy fahatokisantena sy ny ahiam-petraka eo anivon'ny mpanatanteraka, indrindra eo amin'ny fametrahana ny lalam-pifidianana. Ho azy ireo hoe raha tonga ny androm-pifidianana raha olaniana ho lalàna tia saotsy ho lanitsika indrindra ny antoko izay misy atsika amin'ilay fotoam-pifidianana. Eo zany ny hoe voalohany indrindra ilay finiavana ara-politika mihitsy no tsy ampy na tsy misy mihitsy ka tsy andaniana n'ilay lalàna na anaovana anazy hoe tsy lahara-pahamehana fa dia aleo aloha ny odiana tsy hita ny odiana tsy fantatra. Dia eo ihany koa izay hoe tahotra tsy fananana fahatokisantena izay hoe tena ho ny safidy marina tokoa hoe ny vahoaka ka ho lany tokoa zahay raha ohatra ka ho voarakitra ho lalàna io. Marefo ny olom-pirenena malagasy manoloana ny fahantrana ka mba ialana izay hoe influence izay mety efa any amin'ny safidin'izy ireo izay dia tokony ho foanana tsy asiana intsony ny fizarana ny t-shirt na fizarana fotsim-bary na vola mandritra n'ilay andro fampelezan-kevitra iny
ho an'ny kamefiko no hoe olana miseho mandritra ny fandatsaham-bato ihany koa ny fampiasana n'ireo tompona ndraiky fanjakana amin'ny fampandaniana kandida-mpanjakana hatrizay iray amin'ireo fomba fanao mateti-pitranga izany ary mbola miseho hatrany ny fioaram-pefy rehefa tonga ny fandatsaham-bato sy ny fanehoan'ny olo-pirenena ny safidiny iray ao anatin'izany ny fanalana tompona ndraikitra ny fanesy ankehitriny oziko zao n'ireo mpanolontsaina ny tanàna ao Mahajanga amin'izao fotoana izao ny be ny tanàna any an-toerana ireo mpanolontsaina izay mitady ny fomba rehetra ahafahana mampianto ity be ny tanàna ity izay mbola manoho ny asany somatsara atreto fanadiny ionina saina mitady ny fomba rehetra anesorana ny be ny tanàna ny Mahajanga Andriatomanga Moktar Salima amin'izao fotoana izao ireo mpanolontsaina ny tanàna raha tsy ivona tsy vao izao nisy fanozongozonana ity mpitantana ny tanàna ity tamin'ny asany raha tsy ilaza fa tsy ny tamin'ny vanim-potoana ny teteza mita nisy ny tranga toy izao saingana noho ny asany hatramin'ny farany be ny tanàna ity farany izay mbola nametrahany vahoaka ny Mahajanga fitokisana nandritry ny fifidianana be ny tanàna farany teo izay nahazahoany elanelana isam-bony raha oharina tamin'ireo mpifaninana taminy ankoatr'izay be ny tanàna nampiatra ny mangarahara eo amin'ny fitantanana ihany koa ny be ny tanàna ny Mahajanga porofon'izany ny valin'ny fanadihadiana navoakany teo anivon'ny M6 tatao ny fiandohan'ny volana febroary teo izay nametraka ny komuna Mahajanga ho eo amin'ny larana voalohany amin'izay mangarahara izay antony iray ankatoavan'ireo mpamatsy vola sy mpiara-mombona antoka aminy ihany koa izay fangaraharaana ara-pitantanana izay olana tsy mampandroso araka ny tokony ho izy ny komuna Andrenivohitra Mahajanga nefa ny ataon'ireo mpanao politika ao anatin'ny mpanolontsain'ny tanàna ireo momba izay fikasana izay hatrany nidina andalambe ho fanoherana izany fikasana analany be ny tanàna amin'ny toerana izany ireo vahoaka ny an-toerana nijoro ireo vahoaka niaro ny safidiny famatsim-bola mitentina 30 tapitrisa dolara no neken'ny banky iray sampirenena omenan'ny Madagasikara namafisana ny fahaiza-manaony Instat amin'ny anatanterahana ny fanisam-bahoaka amin'ity taon'ity no fantatra fa anatanterahana izany raha nambaran'ny tompona andraikitry ny tetikasa eo anivon'ny banky iray sampirenena ny fanangonana ny fanaovana famakafakana ary ny antotanisany olona aram-pahamena amin'ny fampiasana ny vola eo ihany koa ny fanamafisana ny paikady nasionaly amin'ny fampandrosoana ny statistika ary ny fampitomboana ny olona sy ny fitaovana nanoisantsika ny vaovao dia raika amby sivifolo ny antota taratasy voarain'ny orinasa Jirama hiady ny toerana ny tale jeneraly mihevitra avokoa izy ireo fa umorany fanorenana sy fanarenana izay orinasa mpanjakana izay fanadina raika amby sivifolo izay no isan'ny antota taratasy tonga teny amin'ny ivon'ny orinasa mpanjakana Jirama miady ny toerany tale jeneraly vaovao ny filankevim-pitantanana ankehitriny no isafidy olona telo amin'ireo raika amby sivifolo ireo ka ny filankevitry ny minisitra no anendry olona iray ho tale jeneraly vaovao raha dinihana izay antota taratasy izay azo lazaina ho maro zany raha oharina amin'ny lanjan'ny Jirama inona no nasarika ireo olona rehetra ireo nametraka ny antota taratasiny ny kolikoly avolenta misy ao azona vola betsaka ao anaty fotoana fohy ve sa ny anarina io orinasa mpanjakana io mba hisiany fanohitry ny fampandrosoana ny firenena tranga iray manapirofo fa ny andanja tanteraka ny orinasa mpanjakana Jirama eo masom-bahoaka mihevitra ireo kandida ireo fa homorany ny asa samiandry azy raha azo ny toerana tale jeneraly io toerana io anefa tokony omena olona manana traikefa mafonja amin'ny fitantanana manara-dalàna ary mankahala ny fanaovana kolikoly ilana tale jeneraly mijoro mahitsy rehefa iroso amin'ny fanaovana audit ireo fifanarahana rehetra nataony Jirama tamina orinasa hafa ny ady amin'ny alatra gazoal amin'ny delestage ny fanodikodinam-bola samy hafa miembotra aorianany 12 aprily ny fizarana ny tranon'ny mpianatra any Mahajanga miembotra ihany koa ny fisoratana anarana ho an'ny izany raha ny fanazavan'ny filohan'ny université any an-toerana tamin'ity androany ity Michela Ranarzona raha nitsipaka ny CCE na ny Conseil consultatif des étudiants miandraikitra ny assainissement ny tranon'ny mpianatra ireo mpianatra sasany eo anivon'ny université any Mahajanga dia fantatra fa mbola mitohy izany saingy miembotra fotsiny ihany raha ny fanadinana natao tamin'ny filohan'ny université any an-toerana androany miembotra ny fisoratana anarana miembotra manaraka izany ihany koa ny fanadiovana mbola manao inscription zany mbola mitohy inscription puis hatramin'ny le 15 mitohy inscription mitohy demande de logement puis demande de bourse et après le 15 commission de logement
commission d'attribution de logement. 15 partent d'inscription à Timazagnan, il y a une commission de logement, d'une attribution de logement, misy ny critères pédagogiques, misy critères d'éloignement, misy ny rehetra. Conseil de logement madinika an'izay. Trano mpianatra miisa 30 no fantatra fa hoverenana tsinjaraina ao aorian'io 15 aprily io. Tsy ampy ny trano, antony iray mampifanolana ny tompon'andraikitra sy ireo mpianatra. Fepetra maromaro anefa napetraky ny ministera hizarana izay trano mpianatra izay. Isany amin'izany ny fahalaviran'ny trano fonenana sy ny fahazotoana mianatra. Andrasana indray araka izany, ny mety ho toin'izay hatramin'izay mantsy miteraka olana trany ny fizarana tranona mpianatra tahaka izao. Raha tsy haivina nefa tetika asa maromaro no efa nanamboarina fotodrafitrasa ho an'ny mpianatra eny amin'ireo anjeny manontolo. Hatreto tsy mbola milamina trany izay resaka izay. Lafim-baovao hafa kosa indray dia miendrana ho mitady eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ireo mpitondra fiarakaretsaka antony mitsipaka ny fifanarahana ny commune nampiakatra ny droit de stationnement avy eny. Fanadadiny Michel Arana zona trano. Mizarazara ny hevitra ireo mpitondra fiarakaretsaka rehefa nanontaniana mikasika ny fanoloana ny lanternan'izy ireo eto amintsika. Amin'ny ankabeny anefa mitsipaka izany izy ireo. Efa tanana zany misy lafiratsiny dia misy ny lafitsarany. Lafitsarany zany aloha mba miova le izy mba ho sy ohatry mahazatra. Lafiratsy manaraka voalohany lafiratsy ny betsaka zany. Lafiratsy voalohany le izy ngeza be. Fa avy eo mbola misy fanavakavahana ndraiky hoe ny tomobile raha vao sy entrée bon état tsy mahazo anazy. Eo izy zany inona zany nanaovana ny recensement ohatrany hoe natao pour rien zany le recensement. Ohatrany hoe misy fanavakavahana ve sa misy ihany koa ny ambadika. Tsisy ny nazo gazena tena tsy zara gaga hoe ahoana raha aminay raha za manokana ohatrany ngeda be izy ngeda be amin'le zany ilay ohatra hoe manala lantera zao ka sendra mitondra entana rivoka dia hoe tiana hirana an'le chauffeur fa aminay raha ny fanadihadiana natao tetika sain'ny commune entina ampitomboana ny vola miditra ao anatin'ny kitapom-bolan'ny commune ity fanoloana ny lanterne ny fiarakaretsaka ity. Nisy ny fifampiresahana teo amin'ny rotota saingy raha ny fanazavana azo androany nitsipaka izany tamin'ny ora farany ireo mpitondra fiarakaretsaka noho ny fivadihan'ny commune amin'ny tenin'ny fanomezana. Dia izay zany le tiana ho tenenina hoe le izy kosa rehefa misy zavatra atao dia mba tokony hijery lavitra zany le tokony andraikitra ao amin'ny commune. Zay zany no tiako tenenina. Efa mandeha tsara le zavatra, efa nanaiky izahay, efa hoe tout est ok, efa fanaraka tsara ny amin'ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa avy eo indray dia misy an'izany ampiakarina tampoka indray ny droit de stationnement. Ka izahay zany eto dia miteny za en tant que présidente ny taxi dia niangatahako tsotra be. Texte mantsy namoandry zany noty. Foany noty io aloha dia mbola tsy mandeha ny fizarana le lanterne. Izahay dia tsy anaiky. Mairatsiny fa ohatrany hoe hiverina amin'ny teninay izy raha izany ny azo lazana anazy fa zany kosa tsy ho fanarahany tsy ho fanikeny zany rehefa ohatra ka ampiakatra zany droit de stationnement tokony namoranay aloha dia miresaka. Tsy nahazona fanampanazavana ny avy eo anivo ny commune Antananarivo renivohitra androany. Raha ny fantatra ny fanomezana tombony an'ireo fiarakaretsaka noho ny fisian'ny dokavaritra eo amin'izay lanterne vaovao izay, ny fisian'ny fifampiresahana trano rehefa misy fanapa-kevitra raisina ary ny fahafahana mivezivezy tsy manala ireo lanterne ireo. Ireo amin'ny ankabeny ny fepetra efa niarahana anaiky. Izao sady anefa dia tsy manaraka ny fifampiresahana ny commune raha ny fanazavana trany. Raha ny tokony ho izy ao anatin'ny valivolona no kasaina anapartana izay lanterne vaovao izay ary amanetsy ny vidiny. Nanao fanambarana ny sojabe avao mantsara mitaky ny famohanany zanak'izy ireo sy ny fampiatona ny fanenjehana ny loholona mapara Lilson René de Roland. Fanampanazana. Fa olony raha izay zareo ny olony reka mifanjakana amin'ny tany indrindra ny rahany Olivier Mafaly zay nany manokana kamoaka premier ministre ny polisy ikanazy nahatonga raha diapitsinanjary tao itanjakabary iny tenono zany angatahinay ny famoanina am'izany ny raha natany natao zany amin'ny Lilson. Zay am'izay ny zavatra rabine geto am'izay te korany ka io mba ankamapisiny aketo amin'ny ana président zay rajora mampiany ala oakeo
misy nandrasy olivier mafaly io fa laizy io ny tegnany nanka misy favoiana ato amin'ny Snell Sofia na amin'ny Gamadinitay na amin'ny fiainanay amizany avy indrindrandrindra mampiady zany zahay sojabe satria avy aminazy mahatonga chef de région manano raha tsy rary mahatonga ministre rehetra manano raha tsy rary zay amizany mobekely ary préfet manano avy aminazy koa amizany zahay mangataka zy alagnaty monsieur le président. Anisan'ny vaovao songadina teo amin'ny lafin'ny fampianarana tamin'ity androan'ity fikasihan-tanana tao amin'ny sekoly iray teto Andrenivohitra niparitaka tamin'ny tambandroza sosialy ny trangan'seho momba izany. Voalazan'ny tompon'andraikitra fa efa nisy ny fifanarahana niarahana tamin'ny ray aman-dreny momba izao tranga izao. Andrasana araka izany ny fepetra izay raisin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena manoloana izao. Nanoizatsika ny vaovao dia tsy fitsaram-bahoaka no niatra tao andapa ny farany herinandro teo fa famonoana olona raha ny nambaran'ny teo anivon'ny zandarmerie pirenena. Ny rahalany ihany no nanao ny famonoana izay natao teo mason'ny manampahefana tany an-toerana. Ialana tsy ny mialoha raha toka misy ny sary somary mahatoana. Ny farany herinandro lasa teo nitrangana famonoan'olona tao andapa. Fandoroana trano nataona lehilahy iray no fototrin'ny olana raha ny fanazavana. Trano iray no nidoran'ny lehilahy antsoina hoe Le Monfra ny sabotsy lasa teo ary nitatra izany ka trano roa ny kilany afo. Taorian'izay no nitediavan'ny fokon'olona azy nokasaina anaovana fitsaram-bahoaka saingy ny rahalahiny ihany namono azy avy eo. Fitsaram-bahoaka zany tsy misy rahalany famono ary le fitamonoana sy nandrasana hoe avina ho faty fa sena pozina le nafatesana azy tampoka satria ny fitazomany antso zany tsy mieritreritra mihitsy hoe andeha hamono an'ilay zandriny ary zay nefa déclaration tamin'ny manam-pahefana teo hoe hiarovany an'ilay zandriny iny sa dia misy olona mamono iny zany mandeha ampitahorany an'ilay olona mitady hamono an'ilay zandriny ka izy asa dia natezitazitra indray dia nikapain'ireo ilay zandriny dia maty moa izy zany nikapainy teo efa devant le fait accompli na ny gendarme na ny polisy na chef district avy manantso maso teo tena hoe tena tsy hita hoe ahoana nanaovana an'itsy dia araka izany nanatry maso ny famonoana avokoa na ny polisy na ny zandary na ny chef district tany an-toerana saingy tsy nisy ny fanakanana raha ny fanazavana teo anivon'ny gendarmerie pirenena ny polisy pirenena no nandray ny tanàna Indrara Indy efa mitohy ny fanadihadiana amin'ity raharaha ity raha ny vaovao farany izy ny fisamborana ilay rahalahy nanao ny famonoana. Mijanona any amin'ny faritra any an-trany isika olona valy no namono ainy notsaniny tany amin'ny distrikan'ny Maroantsetra ny Zoma lasa teo raha ny fantatra vokatry ny firotsahany orana be loatra no antony natonga ny loza fanadindra isika Randriambolona. Olona valy no namono ainy tototry ny tany tao amin'ny fokontany Nambodiaramy commune Ambanivohitra Ambanitelo distrika Maroantsetra ny Zoma fa 1 Martsa lasa teo. Olona enina no voalaza fa naratra mafy ary trano 20 no tsy hita mipopoka. Raha ny fanazavana azo vokatry ny firotsahan'ny orana be loatra tany an-toerana no natonga izao fihotsahana izao. Hoe olona valo olona misa valo no maty. Misy zaza misy olon-dehibe. Olona enina maratra mafy. Io olona misa valo maty zany dia tototry ny tany. Zany hoe misy tany niotsaka dia tototry ny tany. Dia nesorina zany le tany fa nahitana le razana. Dia ny enina zany dia maratra mafy. Dia mbola tsabona amin'ny hôpitaly be Maroantsetra. Dia agnatin'izay koa zany trano miisa 20 tafo koa zany amin'ny toerana io dia tsy hita popoka zany satria lasa nireny rano. Olona maro no fantatra fa tsy manan-kialofana amin'izao fotoana izao taorian'ny fihontsahana. Ankoatra izay ihany koa olan'ireo mponina ny an-toerana ny tsy fisian'ny sakafo. Fitondram-ponenina zany tsy vita amin'ny fotoana fofa, tsy maintsy ilana fotoana lava satria ilana vola be vao afaka mifindra fonenana zany satria mbola eo zany ny fanaovana trano fonenana. Amin'izao maloha niady amina sakafo zany ny tena mbola miady mafy satria lasa nireny rano moa ny vary eny an-tsopitra. Izay tahirim-bary tao anaty trano lasa nireny rano. Ny trano fonenana lasa nireny rano sy ny ripaka ny rivo-doza, ny fitaovana ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro koa nikohon'ny reny rano dia niady amin'ny olona amin'izao fotoana zao dia hady amin'ny sakafo ihany. Tsy aivana
fa ny 8 martsa lasa teo efa nahenona fiotsahan'ny tany tao Maroantsetra izay nahatototra tanàna iray. Tokony nisy taorian'io fiotsahana io. Ny fandraisana andraikitra eo amin'ny tompony ndraiky mpanjakana isorohana ny loza. Jerena ny toerana atahorana hiotsaka ary mandray fepetra mitandrify izany ihany koa ny tompony andraikitra. Andrasana kosa saraka izany ny fandraisana fepetra amin'izao fotoana izao mba tsy hiverena ny tranga tahaka izao intsony. Alohan'ny anarantsika ny toy ny vaovao dia tahaka ny mahazatra ireto misy dokavarotra. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao, na volamena, na volafotsy. Manomboka amin'ray alina ariary ny firavaka. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanmena, box 37, téléphone 033 18 544 04. Visitez nos magasins. Bricodis Tsarlalin, Bricodis Tanzumbat, Bricodis Itos, Bricodis Anshamen. Bricodis, la référence. Madagascar sy ny Mic Production dia manolotra ho antsika eto Antananarivo. Lundi de Pâques masaka be. Ao amin'ny Stade Alarby manomboka amin'ny 10 maraina. Erana amin'ny Dadilo. Tersmena. Joeme. Liana. Kapitani. Prasia. Pulau Aventure. Ireo kitany musika amin'ny tanàna. Jazz Flaviwar. Pizza. Misokatra amin'ny 8 maraina ny vavahady. Boisson officielle THB. Partenaire média Cool TV. Lalo spaghetti Francia Guavambe mandraisa anjara manomboka izao ka hatramin'ny 12 aprily 17 fa loka maro be no zarainy toy ny séjour anosy be ho an'olon-droa, scooter, télé écran plat 42 pouces sy loka maro isan-karazany. Ka manangona logo spaghetti Francia miisa 5 miaraka amin'ny code barre izay hitanao andamosiny fonosana. Asiana anarana sy fanampina anarana, adresy mazava, numéro de téléphone azy karapanondro, atova anaty valopy ary alefaso amin'ny adresy Sophia Distribution Tanjombato, boîte postale 3975 Tana 101. Ny fisarena dia atao eo amin'ny le parvis de l'hôtel de ville Analakely, 12 aprily 17 amraiky amby folo ratoany. Tombola spaghetti Francia. Safidiko, safidintsika. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika ho fanakakaizana hatrany ireo mpanjifa nanokatra masivo vaovao ny trano-piantohana aro. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity izany teny Anosizato. Io no nasaina. Nanokatra ny masivony vaovao eny Anosizato ny trano fiantohana aro. Tanjona amin'izany ny fanantonana ireo mpanjifa raha ny fanazavana. Ny trano-piantohana aro dia mikatsaka hatrany ny anomezana fahafapo an'ireo mpanjifa ary anisan'izay ny fanokafana n'ity masivo ity mba ahafahana manatona anareo mpanjifa zay hitantsika fa mitatra ny tanàna Antananarivo ary ety amin'ny faritra Anosizato dia be dia be na ny orinasa na ny olona particulier zay afaka manjifa ny fiantohana avy amin'ny trano fiantohana aro.
ny trano fiantohana aro izay manana ny certification ISO 9001-2015 ary mahafeno izany ihany koa ity ivitoerana vaovao ety Anosizato ity raha ny fanazavana. Masovo eto Anosizato ity dia mahafeno ny fepetra ara-kalitao izay matesany trano-piantohana aro ary ny karazam-piantohana rehetra dia azo jifaina eto amin'ity masovoany Anosizato ity ihany koa ary ny fenitra zay arahana moa zany dia feno koa zany fepetra zany azo lazaina hoe manara-penitra ity masovo ity ary ny fiantohana rehetrarehetra dia azo jifaina eto. Ny mpiasa ato koa moa zany na dia afaka manome an'izay fahafapo zay ho an'ireo mpanjifa zay tonga eto amin'ity masovo ity. Anosizato dia faly mandray izao ary ianao zao no mpanjifa voalohany amin'ity masovo zay voanosoklafana androany ity ka dia ampifaliana no hoan'olona maro-pahatsiarovana hoanao. Dia naposato ambadika zany aka ny fiantohana zay afapo tamin'ny fandraisan'ireo mpiasa tato amin'ny fiantohana aro i Ramil Jaona Rodin izay isan'ny mpanjifa voalohany teto amin'ity trano fiantohana Anosizato ity. Nafinaritra tokoa ny fandraisana teo satria tena mavitrika ary tanora daholo zareo efa henoko taloha alohan'ny directeur fa manany atao hoe certificat ISO 9001 zareo dia fanentana amin'izany za retako tatra finaritra tompoko tamin'ny fandraisana. Tsy voatery mamonjy ny renivohitra intsony araka izany ireo mpanjifa ny fiantohana aro manomboka tamin'ity androany ity. Ireo mpiasa izay voa nanome fafampo ireo mpanjifa. Amin'izao fisokafana izao manome fihenam-bidy ho an'ireo hiantoka ny fiarany ny ao amin'ny fiantohana aro Anosizato, fihenam-bidy izay tsy hifarana raha tsy ny volana Jona ho avy izao. Anisan'ny trano pirinty manana ny tantarany eto Antananarivo ny trano pirinty katolika Antanimena manana anjara asa lehibe amin'ny fanamboarana boky tsy natokana ho an'ny katolika irery anefa izany. Fa ny andinina dia rakototra avao. Manao ny asa rehetra ao anatin'ny fiangonana katolika ny trano pirinty katolika Antanimena. Tsy natokana ho an'ny mpino katolika irery ihany anefa fa manana fahafahana ho ao ihany koa ny ao anatin'ny fikambanana FFKM izay misy ny fanabeazana rehetra anatin'ny fiangonana. Tafiditra anatin'izany koa ny boky mirakitra ny fandaharam-pianarana. Taona 1970 dia nafindra indray tao ambadika amin'ny fiangonana katolika Mahamasina. Fa tamin'ny taona 1970 no nanorenana ity toerana eto amin'ity imprimerie katolika Antanimena izay mbola misy azy amin'izao fotoana izao ity. Fa ny tena niorenany nanomboka ny asa zany ny imprimerie tany amin'ny taona 1970. Teo zany nanomboka niodina ny imprimerie katolika. Raha ny tantara, ny trano pirinty katolika ny trano pirinty voalohany teto Madagasikara tamin'ny taona 770 tany Nosy. Tafiditra teto Antananarivo kosa zany ny taona 250 teny amin'ny katedraly Andohalo. Tamin'izany fotoana izany efa nanomboka ny boky grammaire malagasy ary ny rakobolana malagasy sy ny frantsay izay mahatratra 720 pejy ny trano pirinty katolika. Ny taona 1970 nivoaka ny boky katesisy katolika. Nifindra toerana maro ny trano pirinty katolika talohany nahavitany trano misy azy amin'izao ankehitriny izao eny Antanimena izay nitsangana tamin'ny taona 570. Ro indrindra zany ny asa ao anatin'ny fiangonana katolika dia ataon'ny imprimerie katolika daholo. Dia ny fiangonana manan'ilay fampianarana fanabeazana ny olona ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy indrindraindrindrany dia mamokatra an'ireo boky zany zay amin'ny resaka fandaliana-pinoana rehetra izay ampiasain'ny fiangonana. Raha ny hita fitaovana efa taloha avokoa ny ankamaroan'ny milina ampiasaina ao amin'ny trano pirinty katolika Antanimena ary tamin'ny taona 1970 no nisy milina novidiana farany. Eo amin'ny fitantanana ny archevêque Antananarivo, Monseigneur Odon Marie Arsène Razanakolona ny trano pirinty katolika amin'izao fotoana izao.
Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia miditra amin'ny dingan'ny top 8 amin'izao fotoana izao ny fiadinan'ny Coupe du Président taranja basketball izay atao eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina. Fanadiny Danila Ratondorson. Ny sabotsy tolakandro teo no nanomboka tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena ny Mahamasina ny dingana famaranana na ny top 8 amin'ny fiadinany amboarany filoha taranja basketball. Nozaraina vondrona roa ireo ekipa valo ny mifaninana izay samy misy ekipa roa misy olo-tenana na Lamangavy. Raha nivoaka taloha teo amin'ny andro voalohany fifaninanana sokajy vehivavy fihaonana roa samy avy ato Analamanga JEA lavo ny fandrefiala tamin'ny isa 2-20 mbola teo amin'izay andro voalohany izay hatrany Mbitoala Analamanga nandresy ny Tamifa Amoromanita amin'ny isa 5-20 ASCB Boeny nahita fandresena tamin'ny isa 3-20 nanoloana ny Kospiana Analamanga teo amin'ny sokajy lehilahy. Ny Askut Antsinanana kosa dia lavo ny Kosfa Analamanga tamin'ny isa 4-20. Nivoaka taloha teo amin'ny andro faharoa kosa indray mbola nisongadina hatrany ny Mbitoala Analamanga izay nanamontsana tanteraka ny CRCS avy any Antsinanana tamin'ny isa 0-20. Teo amin'ny sokajy lehilahy kosa indray isany nanamarika ireo fionana teo amin'ny andro faharoa ny nandavony ny GNPC Vakina Karatra ny Askut Antsinanana tamin'ny isa 4-20 faharesena faharoa sahady ho an'ny ekipa ny Askut. Niondrika tamin'ny isa 7-20 nanoloana ny Mbitoala kosa ny Kospiana Analamanga. Mbola mitohy ary niditra tamin'ny andro fahatelo ny fifaninanana ho amin'ny anio. Ny alakamisy izao kosa niditra midinga ny ampahefadalana mialohan'ny famaranana goavana izay atao ny asabotsy fahavalo ny volana aprily izao. Vaovao ara-panatanjahantena izay hatrany dia ratsy fanombohana ny ekipan'ny 3FB izay mitsanony 15 family teo amin'ny andro voalohany amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Ligna Analamanga taranja baolina lavalava izay natao teny amin'ny kianjan'ny Malakam Antanimena Omaly. Fanadina. Tamin'ny isa mazava 1-20 no nanamotsana ny ekipa ny 15 family ny 3FB sokajy diviziona voalohany elita voalohany nandritra ny fiadinan'ny tompon-dakana Analamanga na ny top 16 taranja baolina lavalava natao teny amin'ny kianjan'ny Malakam Antanimena. Anisan'ny fionana nandrasany ireo mpijery izay tonga marobe teny an-toerana io fionana teo amin'ny 15 family sy ny 3FB io izay tena nampiavaka iny andro voalohany iny. Mitarika eo amin'ny laharana voalohany araka izany ny 15 family raha tokosaka any amin'ny laharana fahavalo farany no misy ny 3FB. Isan'ny nisongadina ihany koa teo amin'ireo voka-dalao hafa ny fifanandrinana teo amin'ny tamin'ny Manosbe sy ny IRC Andavamamba izay nisaraka ady sahala 7-7. Hita fa mifandanja tanteraka ny ekipa roa tota teto ary niady ihany koa ny lalao. Tsy mora ho an'ny cheminot ihany koa teto ny nandavy ny FTMA avy any Antsalovana izay lavin'izy ireo tamin'ny Mokafoy dia foy 7-20 4-30 kosa no elanelanisa izay nandavony ny FTM Manjakaray ny TFA Anaty-Hazo. Mariana fa tsy nisy tonga ihany koa na dia iray azany teo anivony Malagasy Rugby nanotrona izao fanokafana ny taom-pilalaovana ho an'ny eo anivony Ligna Analamanga izao. Tontolon'ny fanatanjahantena izay hatrany fa any ivelany kosa indray dia mitoy ny fahombiazana ho an'ny Roger Federer izay nandrobaka ny anaram-boninahitra fahatelo ho azy tamin'ity taom-pilalaovana ity rehefa avy nandavo ilay Espaniola Rafael Nadal tamin'ny lalao famaranany Masters Miami. Fanandina. Anaram-boninahitra fahatelo taorian'ny nandrombahany Open d'Australie Indian Wells mbola tsy namelany Roger Federer ihany koa ny Masters Miami taona 2024 tamin'ny 7-2, 4-3 omaly no nandavony ilay Espaniola Rafael Nadal. Ity farany izay mbola tsy afabela tamin'ny Federer hatreto satria raha tsy ahivona efa lavo ny Federer tamin'ny 7-3 izy teo amin'ny lalao famarana ny Open d'Australie farany teo. Tsy ahivona fa efa nandrombaka ity anaram-boninahitra ity Federer ny taona 5-2 raha tokosaka mbola tsy nahazo izany Rafael Nadal. Tanjona ho an'ny Roger Federer ny iverina indray ho eo amin'ny laharana voalohany rehefa niato sy ny lalao nandritra ny volana maromaro ary efa hita taratra sahady ny fahombiazany nanomboka tamin'ny Open d'Australie.
maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nitrangana fipoahana mahery vaika io arivo io tany Russie Saint Petersburg tao anaty metro raha ny tatitra vonjomaika avy any amin'ny toerana moa dia tsy latsaky ny folo ireo olona maty tamin'izay tsy mbola misy vaovao moa ankoatr'izay hatreto hoe iza ny tomponatoka tamin'ity tranga ity andrasana araka izany ny toy ny raharaha maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia tafiakatra 420 nisan'ireo maty ao Colombie araka ny tatitra faran'izay navoaka ny manampahefana any an-toerana 70 amin'ny ireo moa farafahakeliny dia zaza avokoa fanadiny amin'ny sarin'ny France 24. Ora maro ny lasa tsy mitsambitomby ihany koa ny antotanisan'ireo olona namony ainy ao Colombie vokatry ny rotsakorana diso tafahoatra tany an-toerana ka nahatonga ny fiakaran-drano. Raha ny tatitra farany nambara ny filoham-pirenena any an-toerana. Miisa 420 ny olona maty hatreto ary zaza avokoa ny 720 isa amin'izy ireo. Misy amin'ireo ankizy ankilany no mbola tsy nahita ndray aman-dreniny. Manohy ny fikarohana trany 27 ora tao aorian'ny trangany loza, ireo mpamonjy voina, ny mponina ary mitandro ny filaminana any an-toerana. Olona njato maro ihany koa no tsy mitsaha miezaka mikaroka ny havany sy olona akaiky azy ireo hatramin'izao. Ny famerenana ny herinaratra sy ny fahazona rano ny laharam-pahamena rano fanazavana. Ny faritra ny ala amin'iny toerana iny no anisan'ny nahatonga ny fiovan'ny toetrandro ao Colombie ary niteraka ny fiotsahan'ny tany iny. Raha tsy ahivina tamin'ny taona 2010 sy 2020 no nisy ny loza namoizana ain'olona indrindra tao Salgar ao Colombie, 27 isa no maty tamin'io fotoana io. Raika amin'izany kosa namoy ainy tao Peroa ary anjatony maro no tsy manan-kelofana. Alohan'ny sarahana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity nosamboriny mpitandron'ny filaminana Androany Claudine Razaimamonjy raha ny angom-baovao natao moa dia ny Biancone naniraka io fisamborana io ary mety misy ifandraisany amin'ny raharaha commune Ambohimamasina. Aty amin'ny taona 17 sy 20 taoriny fanasaziny ny tribunal Singapour vao nanao fanambarana ny fiadidin'ny Repoblika eto Madagasikara fa tsy ara-dalàna marina ny fanondrana andramena raha toka miovaova hatrany ny tenin'ny tompony ndraiky mpanjakana moa tany aloha tany. Ny alakamisy lasa teo no ndosiny fahafatesana ny mpikambana iray tao anatin'ny HCC empotra 7 taona ve araka izany ny fepitaona hiasa amin'ireo mpikambana ireo ary ao aoriana ny fanianana atao. Dia izay mamarana ny vaovaontsika tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany tenako mame fotoananao amin'ny manaraka indray soavamandry dia veloma fo daholo tompoko. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao. Bijouterie Santia, Galerie Arena Antanimena, nanolotra anao teo ny vaovao. Ny fampalalam-baovao narahinao teo miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Bonjour. Bonjour. Narahinao teo ny vaovao miaraka tamin'ny bonjour jus antsika jiaby. Sardine trésor. Sardine trésor. Ny fampalalam-baovao miarahanao tamin'ny sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Aty mandeha. Ny fampalalam-baovao miarahanao tamin'ny Brico 10. Brico 10, la référence.